tsy hoe manapaka an'resakareo fa zangy afaka manampy anareo raha ohatra ka misy ilana anay. Tsisy idirany lahy zany. Ay, tsy manino izany ka. Alefa ataoko fantatry ny fianakavianao mihitsy ary ilay izy. Miaraka amin'ny Jerry koa. Kosa aloha e. Fa reto a isyany misy zavatra kobokobony mihitsy ao. Mariazy natao amatorana azy fotsiny ange ireny e. Raha ty tao trano-tady raiky pity aminy. Nefa fantatela azy io fa zanaka Antonio ange any e. Izy ry zareo a, zao hitanareo izao, izy no nividin'ny trano. Ino vola zao? Otra ny hitako lasa saina be zanako ianao. Zafady hoe hitanao ve nanatitra an'ity? Iza nanatitra an'ity tato? Sady tsy nahita sy nafantatra fa nisy nanasosa teo amin'ny varavarana fotsiny dia niraiso dia fantatro ianao ilay izy dia fiainando no nanomezako anao anazy. Misaotra re, misaotra anao. Mahefa, zafady. Fa anga kosa dia handeha sahady ianao e. Ha? Fa nga mbola misy ilanao na? Ka mba hiaraka hipetrapetraka amiko etoko. Zaho rery foana kosa vera angano mijanona ato. Lany trano ato mihitsy. Taiza moa ianao ty? Tany ambirahoanao fa tsy hitako tany ianao. Nisy zavatra be da be manahirana atao trano ato dia tsy niakatra mihitsy aloha. Ary inona no mampimy? Ie, efa haiko ka. Inona ny hainao? Hainao ahoana?
ka hitovy koa ange tany nitady anao e. Tonga tany izy. Ay, dia izy zany no tena anao an'izany. Courage letsy a. Zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy valiny daholo. Tsy azoko. Inona no tianao ho tenenina amin'izany? Arina koa ty mahamahana anao ty. Tovany eny no teneniko an'izany e. Hoe zao zavatra ataony izao a tsy maintsy misy valiny. Ay ve. Ary nga ianao tsy akatra hiasa mihitsy androany. Alako aloha mijanona aty mihitsy fa bota be ny lohako amin'izao. Saika loatra ilay problème. Fa nga moa ianao ty mba mora bota ohatr'izany. Ianao anie lazaiko fa ilay olona be loha be tsy azo atao ninino ireny e. Be loha be. Be loha be ahoana moa zany? Mba olombelona ihany anie zary ania. Fa tsy vy e. Fiako. Iza mahalala. Raha amin'izay tena potipotika mihitsy an'iny madama kely iny a. Na taim-bitro ny lahy lesy rofina fahazabe resaka eo. Sahy indray ilay manao ohatry ny vorontsilozina reo voasiahana dia nga tsy mba azo resahana mihitsy e. Ny asa ho atao fa ny an'lahy resaka tsisy dikany. Zany avonjeo ny asa ny lahy. Ao fa tsy afinaritra anao hitanao mitsikitsiky eo. Hitanao ohatr'izao foana amin'izay aho manomboka izao ny. Zany zay? Ie. Tinao no mahatonga an'izany? Ka rehefa tena nandinika dia hitako hoe izaho ihany no mampijanona ny tenako. Tena marina mihitsy zany. Tida, manaiky anao aho. Tena marina ve zany? Ie. Manaiky anao aho fa misy condition kely fotsiny. Indray fa eny e, tsy manao fa arahako izay zavatra tianao. Ka zaho ary manaiky anao fa mbola tsy miara-matory aloha tsika raha tsy vita amin'ny mariage. Aiza fosy e! Ny mariage any aza atao narapitso dia rapitso ao e. Eny e, fa aleo aloha andinika tsara fa izay aloha. Ekeko ary. Allô? Minto? Matsiaro tena? Ie, aleo fa ho avy ihany ary izay izao e. Tonga dia ho avy ihany izay izao dia izao. Io saotra matsiaro tena ho pasy. Avy? Ie. Manina ty ianao? Inona ho any alehanao aty? Mba ela tsy nahitanao ry aho. Te resaka aminao. Tany ianao mivoaka any. Tena hisy ahita eto indray ianao dia hiteraka problème eo a. Fantatrao angamba ty? Ino ty? Tsisy hidirako eny a. Inona ny hidirako amin'iny? Ianao a, tonton Jerry a, Monsieur David,
Zay ihany mahalala ny tantarako tany Tamatavy. Dia maninona? Sory amiko ny marina iania. Ianao no manao izao sangaratsy izao amiko. Mahefa fa zao poziko zao zany tena pozin'olona mpampiororo be mihitsy. Hoe vao misy zavatra miseho kely dia za foana. Ka sao dia mba ao anatin'ny valifaty kotrehanao zao zavatra isaoko. Tsy haiko nge zany. Fa ianao moa nanao ino? Nga ianao teto tamin'ireny zavatra taloha niseho ireny. Za tsy mieritreritra ny hanao ninina aminao mihitsy aho. Dia raha tsy ianao ary dia izy. Tonton Jerry mbola sahirana amin'ity resaka trano ity. Raha misy David indray tsy hanao an'izao amiko mihitsy izy. Tonga dia resaka amiko direct izy. Lasa ho ahy ianao a, voakany. Da na vonjeo eo mivady aman-janaka anao. Lasa ianao mivoakany? Tsy ny lavely ity zany lasa olona mivoaka. Fahoana ty zao zao fe olona janona atao tranato jereo ke foasy Koa namoaka tomaso ty e. Amalala menatra olona. Fa olona... Ouais. Azafady, monsieur David. Inona afaka arosoko anao? Fa inona ny tena tianao atao ry Lina? Fa zany efa maninona e. Zany e sakafo fotsiny e. Sady tsy hitako hoe inona ny zavatra azo andrahoinao dia zay sakafo hitako tao fotsiny no amiko. Ay, dia eto ianao mihinana. En plus n'izay koa tsy mba malala alama ilay zavatra rehefa avy hohanina fa tonga dia matory dia mivalapatra ohatran'ireny inona ireny fotsiny. Ka tsy napoziko kosa ange hoe ho tonga loha be ohatr'izao nareo e. Azafady e. Ao fa tsy aferiko tsony amin'ny manaraka. Tsisy manaraka zany. Lasa ianao mandeha. Tsy kosa dia ho avelanao olakolan'olona fotsiny andray zany a. Tsy mba mampalailanao mihitsy azany raha maty any. Ka tsy tiako tsy nataonao ka. Tena hifonana be da be ary e. Ao fa ataoko farany sady voalohany tsy hamerina intsony zany a. Zay zany. Ianao mihitsy zao no tedaviko. Fa Andehako fa le abonnement mba aloavo kely fa tara be. De mba halamindamino ny tanàna e. Ny trano ty mba diovy. Sisisa. Fa hiverinao fampiasanao nga zany ianao an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Romalala. Tady voana fanarahana. Tsy fantatrao mantsy fa teny diso kely amin'ny vavanao mipetsapetsan'io fotsiny de eny amorona arabe nareo menakavy. Tsy valara mihitsy ianao. Zay mihitsy. Efa fahiniko foana hoa zany.
zay fa tara be zahay nde hamonjy ny rendez-vous koa rendez-vous amin'izo hatramin'ny indray ty manontanytany ty amin'ny sipako sipa manja kely zany tsotra sady tsara fanahy fa tsotranao tareo min'le fihetsika zay fitao daholo ny zavatra rehetrarehetra le niteneniko anao teo fa tsy milongolongo eo manao ana mesy to anena fina vavao maman tena mila fanampianao mihitsy asao ny amin'iny efa nanampy anay ihany ianao tamin'ny Antonio dia mila sandray asao fa izy andray ny tadiavindreo finoana tovy hoe iny manelindelina ny fiainana ve tena efa lasa dala e ndre ihany zao mahatonga zao zavatra rehetrarehetra zao dia mbola zany ihany nase ndria tampo tsy mahavita n'izany ntsony ary malala asa fa manino ianao fa manino izy io dokotera efa tsy dia manino izy io fa ny olana kely aminy zao a lasa firifiry saina izy efa tsy matadidy tsony fa ny tsy azoko ny dokotera dia zao e aiza nisan'izan'olona efa mahatsiaro tena dia mbola very saina ihany nareo koa sara sao dia mba tsy mahay ny asanareo raha misika moramora ihany fa efa manao izay farahirana inga izay fa zao aloha ny zava-misy dia io miova tsikelikely io ihany dia mety oviana zany izy io dokotera vao miverina mba hoe matadidy ny lasany rehetra io miankana aminazy ihany io fa zao aloha aloha izy aloha tazomina ety ihany mahatovy dokotera izay farany mety a tena efa mba malahelo anazy ihany koa izy e eny rehefa hita sitrana nyferany dia afaka mody izy fa mila olona manara-masazy matetika foana nefa tsy maninona ka aleo izay mihitsy aloha ny atao mety mbola isy chance ihany ve no mba hiverenany saina engany e mila manara-masazy foana nareo a mila ihany koa nareo misy no miresaka amin'ny matetika mamerina le fitadiana allo efa nanao an'le test za dia be voka fa mba mila miaraka amin'ny lafaraparany a eny e ampiko ny hoe volany lahy e eno a farany tena farany okary rehefa avy eo fizana tsonao teo papa koa fa nga mila fantatry papa daholo izay olona miresaka amiko fa mba firy volana marina zao ty ekiponao ty io fa intéressé papisa za firy volana hony lahy manontany fotsiny aka ka za miditra amin'izany e rehefa tonga eo fotsiny zazakely a dia mifalia nagoty tena maefa tokoa ve nyray janakao fa tokony ho izy andray ary zao a rehefa teraka somatsara io zazo io dia atao test ADN dia fantatra tsara amin'izao izy atoko ny rainy zanakao tsy azoko fa oviana indray papa tsy mahatoky ana ohatra izany tsy mila n'izany test izany efa hoe zanaky mahefy io dia vita nangoty tsy maintsy manao test ADN an'io dia zay dia za koa tsy mahavita
dia izay tsy haiko aky fa ohatrany hoe miayahana zany iny mahefy iny satria mantsony a vao misy zavatra miseho kely dia lazainy fa za foana hono eo ambadika ilay izy. Izay ngely efa tenenako andre foana e. Ny olona rehetrarehetra hoa tsisy azo atokisana izany intsony. Teny an'izany ihany ndry. Izany ange ny tenenako andry amin'ny nitovitovindry iny e. Tsy fantatra izay any an-tsainy amiko. Izany efa tsy mahita fa hitovy hafa mihitsiny. Iana fa ndry ve tena tiany nitovy iny e? Eny e, fitiavana aloha misy tsy hanafina ndria. Tena marina izany. Tsy mety aky izany a, ndriky tsy azo tenenina mihitsy. Surprise. Inona ny ataonao ity? Ary ianao? Inona ilay anao aty? Gamon'indry zao vao nahitanay. Araka ireny hitandrehitra amin'izay ireny dia miaraka angeza sy anahy. Fa matoa izay aloha mbola miafinafina ohatran'izao a dia fitsonjovana ny asany anahy. Raha vao fantatry jery mantsy hoe miaraka izay dia mety ho roahany ao izy. Fa ohatran'ny mbola tsy mivalendrika efa nytaniko teo. Inona ny ataonao ity? Leo aky ana. Hazavao anazy hoe inona ny aleako aty. Ndry mantsy ny tompontrano dia tsara raha ndry manazava azy. Izany lesy a, ohatrany tsy en forme. Tsy haiko, ohatrany tsy dia en forme. Dia ny antso monsieur Jerry a dia ianinona sy nankaty Jerry anahy. Zany ve? Zay. Mazava aminao zay. Tena mba misy fivoapianatra koa hoe ry Jerry izany. Ka mba lasa fonofo ny fovato. Aloha iza andeha. Ndry efa nahazo namana izay fa aleo andeha. Ka sao dia azo fafinaretana aleo. Ianina. Jerry. Nandray ry malala fa maika Tantara e. Misy inona? Momba ny mitohy. Zay indray le mitohy. Tsy te hiresaka an'izany intsony a, leo be a. Atao izany moa rehefa ampio izany moa no an'iny. Io indray ianao ny zavaka anahy. Efa izany ireny problème tany aloha tany ireny, mbola zany ihany. Ka hanampy anahy ianao sa tsy e? Tsy mahavita an'izany ary malala. Efa izao hoe ny problème mahazo ny fianakaviantsika, tsy ho vakiana fotsiny antsika amin'ny mamono anazy. Ay, Ary tsy fahin-javatra mihitsy a. dia rehefa zany dia teneniko amin'ny olona rehetra izany fa ianao namono any Antonio tany am-ponja. Satria ianao ilay avoka fantatr'olona dia nanelingelanao izy. Zaza mba mena senao a. Ianao daholo na tonga an'izao rehetrarehetra izao. Ka tsy maintsy ataoko izany rehefa tsy hanampy ahy ianao e. Matoa nanantona anao dia ianao ny olona fantatro fa vita an'izany. Tena tsy fantatro aloha ry malala. Fa ianao ny olona ratsy atao trano ato. Raha olona misaina anao dia tovy ny tambatambazanao. Tianao potika ve fiainantsika rehetrarehetra ato e? Ka tsy efa potika ve izao ny fiainantsika e? Mba hampilamin-damin-javatra dia aleo foanana momba azy. Zay. Za tsy mahavita an'izany ry malala. Fa ataovy izay ataonao. Za tsy mahavita. Inonao izy zany. Fa ahoana mihitsy ianao ty e? Ahoana amin'ny ahoana e? Tena niova mihitsy ny ianao. Inona ny antony? Malala, za tsy mahavita an'izany zavatra teneninao zany. Okay.
Fa maninona ny aty? Ka ty nitako fa mety aminao ko. Fa mety amiko ahoana e? Ny amin'ny zavatra ho lazaiko anao. Fa manahoana nefa izy ao e? Mbola salama tsara izao ka. Ty aloha taratasy tany amin'ny dilany iny. Hoeto any amin'ny mihitsy aka, tena mila miresaka aminy aho. Vakeo aloha iny taratasy iny madama. Zay no vao miteny an'izany. Fa hoe ahoana e? Mety efa nosoratany eo angamba e. Tena hoeto any aminy aho e. Fa ahoana izao? Ka izay indrindra anie madama nitenenako anao teo hoe aty mety aminao e. Sady izy koa efa nanafatra fa tsisy olona tokony hamangy azy tsony any. Dilana. Mahireza madama, mahireza. Very any sanako e. Maninona nefa raha mba hoentinao any aminy azy e? Tena miala tsiny madama, tsy afaka ny hitondranao any a. Malala. Yana. Finda marina zavatra tena fampiresahana ro sy aniteo. Ohatrany hafahafa zany. Inona tena ifandraisanareo? Ohatrany hoe tsy tokony ho tonga ho azy manko reny fomba firesakanareo teo ireny raha fijeriko azy. Ka tsy efa fantatrao ve hoe vady-jery any? Dia mianso anazy aho hoe tsy afaka miasa. Dia raha ny amin'ny akaty jery anahy. Fa tsy zako ilay tsy mifono. Fa ianao ty hoe tena marary marina sa manavy milay? Dia ahoana zany zao? Tsy voaka indray tsika efa hijanona ato. Tena ohatrany tsy miforma lesy. Tena alohantsika tsy mandeha. Aloha mitsanona foana. Azo tokony andeha dokotera raha izany. Ok izao. Ok. Maso toerana mihitsy aloha ianao. Aleo mandeha dokotera raha ohatra ka tena tsy mety. Ro manamponampitsabo ihany, ahoana? Tsy manina fandao. Dao arika, afaka mitsangana? Moramora. Nivo, andraso nge aloha e. Fa inona ihany ny ianao e? Mbola tsy ampy anao ihany angany na mitahanao anjery e? Nivo a, maso atsika ngenina tonga nanao an'ireny e. Maso? Maso ny tranonay lasa mitovy? Zao ny tsy azonao. Misy olona malala ny secret atsika any. Dia meko azy le vola. Satria ho tambiny fanginana zany sy ny fahalalany an'le izy. Ay, fa nga dia mbola mandrahoana anao ihany zany olona zany. Hitanao, miteny mihitsy ary izy hoe ho teneniny amin'ny zanako hony hoe zanako jery. Dia ho teneniny koa jery hoe anaovany chantage io zany jery e, raha ohatra zaka tsy manaraka an'izay teneniny. Fa mba iza loatra ary zany olona zany. Sa ve sao dia mba tia tovy ty ary? Le izy aloha tsy lehilahy e, vehivavy le izy. Eny moa vehivavy e. Vehivavy? Sao dia mba sipanao taloha tany zany ry Davida. Tantaranao taminy daholo angamba ny problème antsika rehetra. Amin'izay aky. Za nge efa miteny anao hatramin'izay e.
hoe tsy miaraka amin'ny olona akoatranao a sy mivadika ho sipako ahoana indray dia lasany ihany zany mivola be anao ie dia zay le izy e fa tsy hoe nanary nyjery amin'ny sarotra akory tsy zany mihitsy dia hono any dia ahoana ho rijery rehefa miresaka nareo dia zay nge ny alako tsy ny taminy e teneniko taminy mihitsy ny hoe zako nge leso mbo manana problema vany e fa tsy ho an'ilay ihany akory dia mino ve ho ahy ianao fa tena tsy hanelingelina anao tsony tsy antso anao tsony zany olo zany e tsy haiko tsony e tsy haiko tsony mihitsy fa efa nataoko daholo aloha zay nyteneniny zany e efa nitanterahako ny sitrapony dia hatreto izy aloha ohatra tsy niantso atsony a zany e engany ery tavita zay mihitsy soa manandroa le rehetra soa manandroa soa nanao ahoana tokivy be anao fa ngah retina tsy azo tranony efoka a tena marina ve zany ty vao tena loza tena tsy napoziko mihitsy iana zazakely kosa ve kidy atao hoe loza fahasoavana nge zany fahasoavana tena tsy tokony ho isy mihitsy ty tena tsy tokony ho isy andray kosa ke ary moramora aloha fa mamenatra olona ka tsy mitovy mihitsy nge tsika sindry zany za zao faly be mihitsy zao vao maika mafy orona fifankatiavantsika sindry faly ianao za nefa nieritreritra hoe ianao ny tokony andany io sa miadaladala ry anahy zanako ve ho laviko ka matahotra fa tsy azoko zany hoe inona ao anatin'le izy ny tena olanao e sa ve mbola tsy tena tapa-kevitra tsara ianahy misy olona miaraka aminao hafany ka inona zany ka ka tsy zany anie mbola mieritreritra hisaraka amiko ndry tsy hitako zany zay aloha na raha izany Nadia ndry daholo na tonga ny sao no ndry dia izao zanako tsy tia anaty tsy mety izy na ny amangilana arany ka zay ary ny tiniko zay ahoana ny ty satria tsy fantatry indrizany asarobidiny sany zanako zay fonjay ka ina indray no teneniko aminao eo rehefa nafoy anazy zanako dia mila mafoy andry koa e ity ka saika ny vonoana io a nataonao inona ny olo tiako raha mba fantatry indry mantsy ry Nadia io olo io anie io no namono saika nahafaty amin'ny pasy manginy ianao miteny anao a tsy teniteny foana eo olona tsy vanina ianao e tsy vaninanao amin'iny lasa ianao mandeha tena anao a zay mbola ho avy ny anjaranareo mianakavy eo manina anao saika matin'iny teo ara tsy tonga teo ianao fa sa mataona tsoa fa zay efa eto zay Nini nareo e nareo koa manimba filimina dohatra indrendrindreny ka misy zavatra saiko ataondry za tsy mahavita tsony zavatra nasianao ataoko ihany no hahatonga antsika midika izy ohatr'izao ka tsy resaka zany ange fa inona
mila fantarindry hoe izy amin'ny vehivavy miaraka mitovy. Fangahoana efa misy vehivavy miaraka aminy any? Zao no teneniko. Fa manina nefa raha maman manao an'izany. Fa manino ndry tsy misaina kely e. Tia ndrito afiditra eto ilay vehivavy vao hihetsiketsika. Zay vao tonga saina. Ka ny nataonao ihany na tonga an'izany e. Zany indray zany ny diso amindry. Henoko daholo ankereny resakinareo sy papa reny. Dia izy dia zakany reny aminao. Zao izy tsito. Tsy ndry mihitsy ny anorana amin'izay tokony ataoko. Ka mariny izany. Tsy hanampy anahy mihitsy izany ndry. Mbola diniany izany e. Dia aza memenina ary rehefa tafiditra ato vehivavy ny datanareo. Dia ahoana zany ny fandraisan'ny vady aman-janako an'ireny zavatra ny seo ireny ka? Si inona raha mampiasa sainanao amin'izany? Za ihany mandamina izany. Dia mino anao fa hipetrapetra fotsiny amin'izao zareo. Fantako izany. Efa teneniko anao teo. Za miandraikitra momba izany rehetrarehetra izany. Alamino ny sainao. Tsy mety aminao mitondra voky ny ilay fiasan-tsaina be. Ka matahotra ihany ny izaho e. Tsisy mampatahotra anao izany. Fa tena tsy nanenina nefa ianao a. Anao koa izany fanontaniana izany. Vomaikary aho faly be amin'izao. Tsy hoe za koa saraka tamin'ny vady aman-janako mampafaly anahy. Fa le za nahita vehivavy tena tsapako hoe miendrika anahy. Tena izany. Saotra ritovo. Dia oka izay ho ahy ilay fiasan-tsaina. Dia alamino koa io problème anareo sy any io. Tsy tiako manko ianao manan'olana amin'ny vadin'ny patron-anao izany sao dia hiteraka zavatra hafa indray izany. Sa matahotra ianao a. Fa efa milamina. Zany. Sa matahotra. Dia raha misy zavatra ilaina koa manomboko izao satria efa fiainam-baovao ny iainantsika. Dia aza misalasala mihitsy miteny amiko. Dia inona hoy izany izao ilay mampimonjimonjy anao ohatran'izao? Dia mba mety ve zao ireny nataonao ireny? Ka izany hoanako? Sady tsy hitako mihitsy hoe inona fotsiny ataoko atao aminareo ato. Ny tompo-trano tsy ato, ny hanina tsy haiko hoe inona kiona ny ataoko eo dia izay hitako no anko fotsiny. Na dia izany ary tsy tokony ohatr'ireny mihitsy mipôzy ilao. Azafady izaniko. Manina nefa raha mba nandeha mivoaboaka tany ivelany tany. Dia hany manao izay ataonao fa tsy ato. Tena hita mihitsy rifidy hoe tsy ianao ny niaina ny zavatra niainako tany a. Dia mipetsipetsina fotsiny vavanao miteny andana mivoaka any. Fa hono tokoa e. Tena hipasy marina ve ilay olona hitanao. Sy le lazainao koa fa hoe sy efa mpangalatra olona. Ie. Sady teneniko anao tsara. Fa zana maty vono arany. Voaviravi ohatran'ireny tsy haiko tsony e. Tadidiko tsisy mipika daholo ny zavatra niainako tany. Sady zavatra ohatr'izany konkoa aneny tokony anaovanao fanadihadiana lalina fa tsy zao zavatra rehetrarehetra tsisy fotony izao e. Sady efa ny olo tianao mihitsy victime tamin'ilay izy. Efa nampamamanana ihany lopasy. Efa izany andraikitra ny afera io fa ny zavatra hitany dia niraisiny tetry amiko ilay izy. Ka izy izany tena londohany amin'io. Tena lohany mihitsy ka tsy londohany izany fotsiny. Fa
olo marina ho mba efa nanahoana marina izay izy zany izy aranatra tsy mahatadidiny aninona tsoy lasa verivery saina sao dia mba olona mody adala fotsiny koa za aloha teneniko anao sy fidy fa tsy manaiky an'ireny zavatra nataony tamiko ireny moramora aloha ianao e efa zazo ao miandraikitra an'io afery io dia ianao koa tsy maintsy atao témoin fantaizandray ndry e za tato efa nitaitaina be hoe nisy zavatra nahazo indrindray tany tsy nisy zavatra nahazo ana tany e tsy nisy zavatra nataoko tsika efa hoe milamindamina aloha amin'izao dia tsy nanao ninina ka zany no anontaniako andry fa taiza ho andry tany amin'ny anary fa zavatra fa mihitsy ny hitako tany fa nisy ino miaraka izy tovo tovo iza fa tovo iza fa tovo vadiny malala e andry kiako fa inona koa tia nahazo any anahy e tena tsy haiko mihitsy e fa menomboka izao iny za tsy miaraka amin'iny intsony efa fahavaloko iny mamadika anahy izy amin'izao zavatra ataony izao tena tsy azoko mihitsy koa izany ataony anahy zany ka efa hita zao ny zavatra ataon'le olona dia mbola miaraka amin'ireny foana finina indray efa nanako ane fa mbola miaraka ihany fa nga efa ela zareo miaraka efa ela afaka mandroso dada Ie. ao andre ato nandaro kely fotsiny hijery andre saba tsara ny zanako Fa honary papa afaka mba miresaka ve tsika zao hatramoafina indray moa samy na mihera rehefa resaka amin'ny papa ka iny tsika sy ndrikoa rehefa ela be zay tsy mba niresadresaka ahoana sy ahoana maninona sy maninona mampahety foana e honary papa fa tena misy olona miaraka amin'ny papa marina ve any hoe misy olona mahafinaritra be zay any kia tena mahafinaritra zany miaraka amin'ny papa za range zao io mieritreritra hoe ampiona anazy amindre sady tiako ho fantatry indreo hoe efa be voky izy e tsy hoe nindre dia ananjandry